Mbola hijanona eo amin'izay vaovao ny trangam-piarahamonina izay antsika ny trangana lozam-pifamoivoizana mahery vaika omaly tetsy Ambatonakanga. Fiara taksira nifandona tamina fiara roa hafa noho ny olana ara-teknika araka ny fantatra izay vaovao voaretiny toerana no niteraka ity lozam-pifamoivoizana ity. Lovaramana-tsoa sy Mamy Rasoanefa. Nitrangana lozam-pifamoivoizana tsy fahita ary mahatalanjona omaly tetsy Ambatonakanga. Fiara misa telo nahitana taksi mitondra ny marika Renault 4, Sprinter iray ary Mazda 4x4 no indray niaran-doza. Sainga ilay taksi no potika tanteraka. Araka ny fanazavany rija, tompon'ilay Sprinter niaran-doza dia tapaka isatra ilay taksi ka voatery nandeha tamin'ny lalana tsy azony aleha any ka nifanohatra tamina fiara maromaro. Tsy azony alana ny fifandonana. Tanga ny quatrième tapaka avany ambony avany. Tsotso be avany izy dia nisy tobila kely izay teo miala dia zaho taitra be koa nahita an'io dia miala nakaty dia tava sitrika teny akeny namany atao izy avany ka mety avany amin'ilay ambony avany izy zany tsy angiditra mety torona avatsy izy dia matahotra zay dia mivadika ho izy dia nanisy nakaty amin'ny akaty dia niala tamin'ny hitako tamiko koa izy misy tobila teo alohako dia ilay tobila kely tavasitrika ny amiko fa zany tonga dia mivatana be taty amiko dia niala nakaty ara zany mifaty nikararana le chauffeur le quatrième mitatoka kely amin'ny teteza-maso. Tsy nisy aloha ny ainana fohy sainga ny fahasimban-javatra ny betsaka teto. Nahitana ratra kely vokatry ny fifandonana teo amin'ireo fiara roa hafa kosa ny lohan'ilay mpamily taksi. Voatery ny andry ny manam-pahefana ahafahana miroso amin'ny fepetra ara-panjakana kosa ireo tompona fiara tsirairay. Ny andro alahady raha teo. Vokany niteraka fitoanan'ny fifamoivoizana ity trangana lozam-pifamoivoizana tetsy Ambatonakanga ity.